J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni fampalalang Vaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Vous présente Ni Vaovao. Sarotra ny anantena fa hipetraka toy ny filohan'ny malagasy iray manontolo ilay kandida mpitondra fanjakana tompony fahefana izay sokajiny maro anisa ho fahefana azo tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny fifidianana amboletra. Sarotra vokatra izay ny ino fa isy ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay tsy mitsaha mihembotra tao anatin'ny 5 taona farany. Mbola lavitra ny ezaka ametrahana ny tena demokrasia eto Madagasikara raha mitamin'ireo firenena afrikanina raha tsy ilaza afa-tsy i Benin. Ny filohan'i Benin izay nampiatso manokana ny parti les démocrates hifanakalo hevitra mikasika ny lisam-pifidianana izay hatrehana ny taona 1920 ao an-toerana. Any ivelany, lehilahy iray no namono mpizahatany Allemand iray tamin'ny alalan'ny tsatokantsy atao Frantsa Omalesabotsy. Olona roa hafa kosa ny naratra vokatry ny tsatokantsy nataon'ny tovolahy 20 taona raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra ao an-toerana. Efa voahelika higadra 4 taona an-tranomaizina moa ity tovolahy ity teo aloha. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Maraitra ny araba topilasy toky amin'ity aliny alady fa telo ny volana Decembre taona 2024 ity tonga soretany ny fotoan'ny fampalalama avao. Koa asaiko ampanajana topilasy toky vavy naraka izany hatramin'ny farany. Tontolo politika no antsika nombony fampalalama avao amin'izao alina izao a. Sarotra ny anantenana fa hipetraka toy ny filohan'ny vahoaka malagasy iray manontolo ilay kandida mpitondra fanjakana tompony fahefana izay sokajiny maro fa fahefana azo tamin'ny faditsikitsahany voalazany lalàna teo ihany koa ny fanaovana ny fifidianana tao anatin'ny amboletra sy ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa. Sarotra vokatra zany ny ino fa isy ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny 5 taona manaraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay tsy nitsahatra ny totongana tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Nderahantsika ny matonda soratra. Safosafo miaro felaka araka ny fomba fiteny no azo amintinana ny fomba fijerin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola amin'ny Madagasikara manoloana iny fifidianana natao amboletra farany teo iny. Raha ny fanambarana sy ny fanahoan-kevitra nataon'izy ireo hatr'izay dia tsy hiditra lalina amin'ny raha tokantranon'ny malagasy izy ireo raha tsy efa tena sarotra ny toe-draharaha ka misy ny korontana sy ny krizy mivaivay. Mazava ny antony, ireo korontana sy krizy mivaivay ireo no mety hanitikitika ny tombotsoany mivantana na ankolaka. Ambety tenin'izy ireo hatrany tokoa mantsy ny hoe isorohana ny mety ho krizy dia ilaina ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy. Na izany, misy amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo no mampanontany tena ny mpanara-baovao, ny fomba fiasany sy ny fomba fijeriny ny manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Fanontaniana mipetraka ny hoe ho afaka hipetraka ho toy ny filohan'ny malagasy iray manontolo tokoa ve ilay kandida mpitondra fanjakana tompony fahefana izay sokajiny ny maro anisa ho fahefana azo tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàna, tamin'ny amboletra sy ny fividianana safidy ary ny tsy fanajana ny demokrasia. Fampandrosoana tahaka ny ahoana no hita raha io sary io no jerena. Tsy voamaika ve ikorosofahana ny fiainandra malagasy ka hitombo isa ireo tsy anasa, tsy afaka mampianajanaka, tsy afaka mitsabo tena, tsy afaka maneho hevitra, tsy afaka miaina milamina sy ny maro hafa. Fantatry ny rehetra fa izay no sary tsy maintsy hitranga raha izao Madagasikara tsy mitsaha mihembotra izao no mitoy. Maro ny olo-pirenena no mangina, tapidalakale, very hevitra satria matsapa fa abodon'olombitsy ny arena sy ny fananan'ny Madagasikara iray manontolo. Very hevitra ihany koa fa olona mizaka zo-pirenena frantsay no hitondra ny firenena sady afaka manao didijadona no afaka manatanteraka izay sitrapony. Tsy ny andry ela tokoa, 2 andro aty aoriany ny nanambaran'ny ACC ny voaka-pifidianana natao amboletra miampy ary mitoy sahady ny tsy fanaran-dalàna izay efa nanaovana antsoavo hatr'izay tsy voavaly ary tsy nisy fiovana ka izao miampy izao indray. Raha tsy ilaza, afa-tsy ny filazana sy ny fitononana sahady fa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara
ka manatrika ny COP 28 any Dubai. Mazava nefa ny voalazan'ny lalàna sy ny didim-panjakana larana fahavalo tsipika ACC/AR ny voalohany volana Desambra 2024 lasa teo, fa mandray ny asa mafilo azy izy aoriany ny fiananana izay ataony. Atraiza nefa ny fetry izay fahangina ny malagasy izay raha iverenana. Atraiza ihany koa ny herin'ny vola sy ny fanjakazakana, ny herisetra sy ny ramatahora miatra amin'ny piraitan-drazana. Miverina hatrany ilay fomba fiteny hoe mbola samy ho tsarainy tantara, satria misy fetra avokoa ny zavatra rehetra ary misy fetra ny fahafahan'ny vahoaka izay tompon'ny fahefana kanefa milefitra ankehitriny. Samy ho tsarainy tantara avokoa araka ny fiteny mahazatra mahalona ny toedrana firenena amin'izao fotoana izao. Ny fiainan'ny vahoaka malagasy mikorosofahana amin'izao fotoana izao, fa tontolo politika izay hatrany tsy mbola misy hatreto ny vinavina ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly dia ny fifidianana ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ireto fifidianana ireto izay ataoko hoe efa tapitra ny fotoam-piasan'ireo olom-boafidy ireo ka tokony roso ao anatin'ny fotoam-pifidianana. Fandekandelana izany korom-pona politika narovana fanadidina ary fanitsakitsana ihany koa ny zo fotry ny vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana sy ny zo fotry ny vahoaka eny anivon'ny commune maro samihafa. Commune misy 30 mahery hatramin'izao no tsy manana ben'ny tanàna, tsy ihany koa tsy manana mpanolontsaina ny tanàna, saingy sy nataon'izao fitondram-panjakana izao ny fanatanterahana ny fifidianana izay tokony ho atao saingy tapitra sady tia ny fotoam-piasana ho tsara ny tantara eto. Tapitra ny fotoam-piasan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara. Tsy mbola ry mandrakandro any ny vinavina ny fitondram-panjakana natanteraka ny fifidianana kominaly. Maro raha teo ireo komina tokony amerenana ny fifidianana kominaly izany, saingy tsy noraharainy ny fanjakana. Misy ireo komina lehibe no tsy manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka, fa PDS no mitantana ny tanàna. Raha tsy ilaza afa-tsy ny komina ambonivohitry Morondava, Moramanga sy ny maro samihafa. Ny fanarahan-dalàna no tokony atao. Ny maire sy ny conseillers municipaux tapitra mandat. Zany mampivalaka ankehitriny hoe tsy misy mihitsy ny vinavina anaovana an'izany, ainga ane mba isy ary ny tena loza moa tapitra ihany zany ny mandat fa nisy an'ireo 30 mahery izay tokony isy ny fifidianana verina tsy natao ny fitondrany ty mihitsy zany ny fanososena ny zon'ny fototry ny vahoaka mihitsy zany ary fanososena ny demokrasia. Ho avy ny amin'ny heritaona tapitra amin'ny volana jolay ny endreo député reo ny eny hoeny moa zany dia hoe anao anticipation dia ozy inona moa no mety mahatonga zany satria miezaka izy analina n'ilay présidente de l'Assemblée nationale amin'izao fotoana izao raha araky ny etsiketsika ara-politika atao, fa tsy vita n'ilay izy satria marina foana, ny rarina foana dia mety akan'izany izy nefa fahampotehany zany ve ny antony lehibe satria ny joro nanelana ny olona io ao anatin'ny asany izy zany. Ka zay ny lazaiko hoe raha ohatra mitra amin'izany sy lalatsainy zany ny fitondram-panjakana dia manamafy mihitsy zany ny finiavany hoe anazy Madagasikara. Na eo aza ny tetim-panokana mba azahoana ben'ny tanàna sy nisy vavam-bahoaka maro an'isa mba hipetrahany ny fitoniana. Ilaina ny fahaizana mananjalanja izany raha ny fanazavana hatrany. Zany moa tetim-panorona zany amin'ny mpitondra mba ahafahana hoe ataoko hoe ny misy filaminana amin'ny fandanjahan-kery zany tady majorité izy. Fa le mpitondra zany mahatonga ny filoham-pirenena miala amin'ny antokony rehefa filoham-pirenena anjara ny mandanjalanja fa tsy hoe manao herisetra ara-politika na manao herisetra fotsiny zao akory fa hoe maro anisy zahay zareo zany fa anjara ny mandanjalanja fa ny vitsy anisy ane tsy voatery foana akory hoe diso hoe fa fahaizanao mampandanjalanja an'izany no mahatonga ny olona manaja an'ireo ataoko hoe ny institution eto amin'ny firenena. Fa raha baikona ohatra ny olo tokandreo zay zavatra trangana andrisiny 5 taona zay dia very asina le olona ao anatiny sy ny institution, potika ny primature, potika ny HCC, potika ny CNA, io potika io ny Assemblée nationale. Présidence moa dia tsy fantatra tsony fa misy président anankiroa nety manao intérim. Rava zany le firenena amin'ny lafiny institution. Zany no mitranga rehefa ohatra mieritreritra anao fa ireo dia ibaby anao fotsiny mampa institution andreo, tsy maintsy mitovy hevitra aminao reo fa veritra mandeha. Zany no mahatonga ny olona miteny hoe président tompoko dia tsy président antoko, tsy président olona ara-économique amin'ny mitovy firenaniny fa filohan'ny firenena. Baraingo mipetraka ankehitriny ny hoe vita iny ny fifidianana filoham-pirenena izay natao tao anatiny tsy fanarahan-dalàna ho tanterana salama amin'izany ihany koa ve ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana sy vaovao-bahoaka hitondra ino eto amin'ny firenena izany. Io no fanontaniana mipetraka.
Anasantsika izay mety iseho atoato makasika an'ity fahalaleny ny filoha Rajoel Andry ity fa mampirepetrany no hatreto ny tena zava-misy makasika ny fomba fitotana ny firenena fa ho an'ny lafiny demokrasia ndray kosa mbola lavitra ny ezaka metrahana ny tena demokrasia eto Madagasikara raha mitana amin'ireo firenena afrikana raha tsy laza fa tsy niany Benin ny filohan'ny Benin zay nampiantso manokana ny parti les démocrates ifanakalo hevitra amin'izy ireo makasika ny lisam-pifidianana sy anatsitrarina ny tanjona rehetra hatrany amin'ny taona 2024 ao an-toerana. Efa lasa lavitra ny fomba fijery sy ny fomba fanao aty Afrika saingy mifanohitra amin'izany no miseho aty Madagasikara. Raha toka mandroso ny demokrasia amin'ireo firenena afrikanina, miemotra ny demokrasia eto Madagasikara. Miova, mihatsara ny fomba fanao politika ho an'ireo firenena afrikanina, malalaka kokoa ary mivelatra amin'ireo ankolafikery samihafa. Miova ihany koa ny fanaovana politika eto Madagasikara, saingy miharatsy ary mihatery hatrany manoloana ireo ankolafikery samihafa. Ohatra azo tsapaitanana amin'izany ny fandraisan'ny filohan'ny Benin, Patrice Talon, ny parti les démocrates ka ny fampidinika sahady mikasika ny lisam-pifidianana izay ho tanterahana any an-toerana ny taona 2024. Ny sokatra ary ny aino sy nandray ny hevitry ny antoko-panohitra ny filohan'ny Benin tao anatin'ny efatrora ny fanakalozana teo amin'ny roatonta. Nilaza ny filohan'ny Benin fa afaka misafidy ny manampahaizana manokana anatanteraka ny fitsirihana ny lisitra ny mpanohitra ary afaka manao audit malalaka ny logiciel ampiasaina. Nanamafy ihany koa izy fa izy mihitsy no angataka amin'ny gouvernemanta amatsy io fitsirihana atao io. Tahaka izany ihany koa ny mpikambana mikarakara ny fifidianana. Nanamafy ny filohan'ny Benin fa tsy maintsy ho hita ao avokoa izay voalaza ny lalàna momba izany ahafana mametraka ny mangarahara. Manoloana ireo nahiditra amponja na gadra politika. Nangataka ihany koa ny parti démocrate ka nilaza ny filoha Patrice Talon fa ho afainganina ireo dingana rehetra ahafahana mijery manokana azy ireo. Isy ihany koa ireo menina famitoran-keloka. Ohatra ihany ireo amin'ny resaka ny fanaovan'ny roatonta tao anatin'ny efatrora. Ohatra hoento milaza fa efa mandroso ny firenena afrikanina amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana eo amin'ny fanaovana politika sy ny fijerenany lafiny mahaolona eo anivon'ny firenena. Tanjona amin'izany ny ananana firenena vanona sy milamina. Lavitry ny afo ny kitay raha ny eto Madagasikara no resahana. Efa imbetsaka ireo antoko politika nanao antsoavo anatsarana ny lisam-pifidianana. Tsy nisy ny aino. Efa maro ireo nanao antso irosona amin'ny fifampiresahana. Tsy nisy namaly. Nirosona hatrany ny fifidianana izay feno tsy fahatombanana ary natao amboletra. Niazakazahana ny famoahana ny vokatra sy ny fametrahana ny filoha. Fehiny, miemotra i Madagasikara raha ny demokrasia no resahana. Enganika urotsahan'ny fanahy masina mpitondra fanjakana malagasy ka ahiany ireo tsy mitovy hevitra aminy ka ahifampizara ny matatsiny masaka ahafahana mitondra fampasoana bebe kokoa ho an'ny eto Madagasikara indrindra fa ho alafin'izay fifidianana izay mba hanjakany ny tena famarinana sy ny fifidianana ekeny rehetra ary ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Fa tontolo izay politika izay hatrany anolotra sosikevitra ho an'ny oliviny bureau foibe ny FFKM ireo fandramaso FFKM eo aniviny faritany Fendaratso aorian'ny fivoriana izay ho tanteran'izy ireo ao an-toerana. Tanjona amin'izany ny jerevana vahaolana makasika ireo disadisa misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Nanantotosany fivoriany taty Fianaratsoa ny Andromaso FFKM ny alakamisy sy ny zoma teo izay mompana indrindra makasika ny fiainana anantin'ny fikambanana. Teo ny fandiniana ny tetibola izay ento miasa amin'ny taona 2024 fa teo ihany koa ny nandiniana ny fanoizana ny fiainam-pikambanana. Atreto moa dia mbola ireo mpikambana teo aloha ihany no mandrafitra ity Andromaso FFKM ity afa ny taona 2024 no tapitra ny tampiasan'izy ireo ary dia fantatra fa anymorondava indray no anatanteraka ny fiaonan'izy ireo amin'ny heritaona ary amin'ny ihany koa no anatotsana ny fanovana indray ireo birao izay andrafitra izany amin'ny tampiasana manarak'eo. Fa tapaka teo anivon'ny ity fiaonana natao teto Fianaratsoa ity ihany koa moa ny filazany ny fiantson'izy ireo mpahilalana na jurista amin'ny andaniny ireo pomba ny kandida larana fahatelo. Ankilany kosa ireo vondrin'ny kandida makasika indrindra lay artikla 42 amin'ny code de la nationalité izay samy mandritra amin'izay mapetipety azy moa ny rehetra ary antony ihany koa izay takininy ireo vondrin'ny
ny kandida amin'ny tsy fankatoavana ireo manana ny zoam-pirenena vahiny ilatsaka ovidiana ho filoham-pirenena farany teo. Ka aorian'izay fampiaonana ireo mpailalàna amin'ny andaniny sy ankilana izay no fantatra fa isy ny fanambarana ivoaka izay ataon'izy ireo makasika indrindra ity artikla 12 ao amin'ny Code de la Nationalité ity. Tsara moa ny manamarika fa mitsangana trany ireo andromaso FFKM ireo milaza ny tsy fanaran-dalàna izay misy teto amin'ny firenena. Ny farany teo raha tsy haivina dia ny nanapahanizy ireo ny tsy andraisany anjara amin'ny fanaramaso iny fividianana iny raha tapaka tamin'ny faraparan'ny volana aogositra teo anivon'ny fiaonam-be izay nataon'ny FFKM ary nananganana ny andromaso fa anaramaso ny fividianany farany teo izy ireo. Tsara ny manamarika fa sehatra iray manokana natao ifampiainona eo amin'ny samy malagasy moa no tena nananganana ity andromaso FFKM ity ka dia andrasana arak'izany ny fehi-kevitra mety ivoaka aoriana izao fampiaonana karakarainy izy ireo izao. Avy any fianaratsotsika dia hitsambikina any amin'ny distrikany Sambava ndraiky kosa ao anatin'ny pejiny Toekarena nampitondra taketra ny mpona ao anatin'ny distrikany Sambava ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay mbola hitondra indray ny firenena malagasy ao anatin'ny 10 taona manaraka raha nambaran'ireo mponina. Porofony ny fahapotehan'ny voly fanotrana lavanila indrindra fa ny vidiny bokatra. Telerivo ariary ny réclame amin'izao fotoana izao raha nambaran'ireo mponina ao an-toerana. Mpianatra maro no tsy tafiditra ao an-tsekoly. Mazaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny tsy fanananasa sy nyzay vidin'ny vanila izay latsaka ambany izay. Vokatra mampalaza ny distrikany Sambava iny ny vokatra vanila. Ny potehan'ny fanjakana izany ho ireo mponina avy ao an-toerana. Olana maro no ateraka izany ka isan'ireny ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fidiran'ny ankizy any an-tsekoly sy ny maro samihafa. Ny lavany zany nandeha tambaka ny zareo teo ny volana tamin'ny fokon'olo namoro holo zareo fo makitra ny vidin'ny lavany tsisy raha magnakorikory ny lavany fa rano baka raha tsisy to tsisy marina jalin'olo fa mitsipotipotra ny olo fa matimaty ny jaly sahirina fa mbola ohatra ny vatategna edy mbola zay tsy malany olo mitondra io ka raha mbo mety ajanona izy ka mbo mety safan'olo trafo asa mazava resaka anazy telarivo ny lavanio olo aminjay misy nagnamia vara aminjay amin'ny enimpolo amby zato lavany kilo raiky farana aminjay raha fa nisoratra natao fanipiana farana aminjay lavany io 3 arivo ny divo fatiny gadra aminjay baka le olo nalaka ny vary le nagnamia vara aminjayna zegny ny raha problemenay hagny siny sahirina mijaly tsy mankany matiny jaly zazy tsy mandeha l'école tsy mahita asa tsy aboena sahirina ka va mifatategnanay malo tokony miala koa io olo io silonga le mbo hahafatsy ny kihitaka. Izay ny zava-bitan'ny mpitondra fanjakana atao anatin'ny 10 taona. Tsy ho zaka intsony izany raha hitoy ao anatin'ny 10 taona manaraka indray raha ny ramarareo mponina avy any amin'ity distrikany Sambava ity. Avy any Sambava ho an'ny mahajanga avy hatrany tamin'ny alalan'ny fitompiavana lehibe no nanomboany fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny fiangonana FFKM ny Jeoslima Vaovao ao Varovato abattoir mbajanga ny marena tio nitoy tamin'ny fandraisany ny fanasan'ny tompony fotoana ny fanarana tamin'ny fiaraha-misakafo ka tafakatra 17 amby zato ny taranaka tonga natrika ity fotoana ity. Anjara Robert. Fitaom-pivavahana lehibe ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ho fisaorana azy no nanamarika ny alahady ny fetin'ny taranaka ho an'ny fiangonana FJKM Jerusalema Vaovao ao Varovato abattoir Mahajanga ny 7 volana Decembre 2024 fotoana izay notariny ny mpitandrina Randriana Antenaina Ajamanana. Ny mahazava-dehibe ny fetin'ny taranaka toy izao zany izay saorana an'Andriamanitra ny natanterahany dia ny fetin'ny taranaka toy izao no fotoana tokana atao hoe iombona ny taranaka zany ao anatin'ny taona ahafahana miara mivavaka ahafahana mifampandroso amin'ny asan'Andriamanitra ihany koa satria ao anatin'ny fetin'ny taranaka toy izao zany no misy ezaka ataon'ny zanakam-pelezana rehetrarehetra zany ho fanampiana ny fiangonana ho amin'ny fanatsarahana sy fampandroana ny fiainan'ny fiangonana dia ao anatin'izao koa moa no ahafahana miaraba an'ireo atao hoe zanaky ny fiangonana zany afampanadinana dia izay tena goavana ao anatin'izany moa zany dia atao hoe ny fiaonana ny fiaonana zany tena zava-dehibe amin'ny mahafiangonana ny fiangonana. Ny nampiavaka ny fetin'ny taranaka tamin'ity zany dia mifanindry ao anatin'ny fankalazana ny 570 taona ny fiangonana izay anaovana tsangam-bato zany ny fefin'ny fiangonana ho vato dia apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra moa zany ny tanana trany ny zanakam-pelezana ifanampy amin'izany asan'ny tompo izay tiany tompo mba hanao izay hafaly azy zany
aoka Jehova hifaly amin'ny asany salamo toko 700 andininy ifaraka amin'ny telopolo by io kosa no teny soratra masina no entina nanamariana ity fotoan-dehibe ho an'ny taranaky ny FJKM Jerosalema vaovao eto Mahajanga ity ka samy niakatra tetỳ amin'ny altara avokoa ny taranaka tsirairay nitondra ny fanatitra izay hoentin'izy ireo anatanterana ny asa-piangonana ka fisaorana sy fankasitrana ho azy ireo no nasetry ny mpitandrina na ho an'ireo izay tonga teto amin'ny fiangonana Jerosalema vaovao izany na ho an'ireo izay tsy tonga na ho an'ireo izay any ampitan-dranomasina. Nisan'ny taranaka tonga teto zany aloha 700 dia misy ny nandeha singa ny tao anatin'izay misy mandeha any amin'ny 20 misy mandeha 3 misy mandeha 4 ny afatra dia ny hoe makasitraka ny tsika taranaka rehetra izay niombona teto makasitra ihany koa taranaka izay niompo aminay teto na dia tsy nanatrika teto satria nisy anareo avy any ampitan-dranomasina any maro nandefa afatra nandefa firatsoa nandefa ihany koa izay mety ho anjaranareo nandresy lahatra ny fianakaviana tao anatin'ny fanatrehana an'izao tena zava-dehibe reny satria atao hoe tsy manadiny fiangonana nareo na dia any alavitra any azy dia manantena ny mbola hifankahita aminareo ireny ihany koa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity dia mirahary soa ny taranaka Jerosalema rehetra ho tahian'Andriamanitra trany ao anatin'izao fiainan'izao. Nofaranana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny fotoam-pivavahana ary taorian'izay dia niroso tamin'ny fiaraha-misakafo no fikena amin'ny tampihavanana ity fety ny taranaka teto amin'ny fiangonana FJKM Jerosalema vaovao teto Mahajanga ity. Izay ny tapany voalohany teto anivy ny fampahalalamba vao tompoky lasa toko vavy isan'ny vetivety tsy tena tereto doka varitra ireo televizio ahitantsika ny any vaovao any avy amin'ny faritra maro samihafa indrindra fa letranga mpiaramonina nampalaza iny faritany ny Tomasina iny televizionary. Découvrez de nouvelles sensations. La fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Teteo ny andohan'ny cotibeur sy ny cotilé izay mbola kafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Gouty beurre sy Goutilé, ankafisy le fahaiza-manao tsy manan-tsahal. Tafaverina eto anivy ny fotoam-pahalalamba vaovao tapany faharoa tompoky lasa toko vavy dia mbola anagananao hatrany naraka izany hatramin'ny farany.
Any fianaran-tsoa avy hatrany no antsika anoizana zany fampalalamba vaovao izany tsy ny fahidina ireo zaza mireny tsy ny zaza sahirana tsy misy pia ihany no ao fianaran-tsoa ihany no ataon'ny ONG Homeo Bonbon fa misy ihany koa ny fitsinjovana ireo fianakaviana sahirana ao fianaran-tsoa reny vohatra ny faritra Matsatra ambony ao nisy araka izany ny fanomezana kit scolaire ho an'ireo fianakaviana sahirana teo ao fianaran-tsoa ka tokantrano miisa 420 nitolana izany ny andro ny asabotsy lasa teo aingo rakotonirina Kolo TVFM Federation mitolatsika na Cyprien zay. Fikambanana iray anisan'ny miahy ireo ankizy mirendreny ary miezaka manabe sy mampiditra azy ireo an-tsekoly ny fikambanana tsy miankina ONG Homeo Bonbon eto Fianaran-tsoa. Raha tsy ahivina dia ny taona 2024 tany amin'ny toerana Akaditsiary Amboropotsy ambanivohitra Ambatofirandrana no niatomboany ambola ankizy teo amin'ny 30 mianadahy teo no niahiny tamin'izany. Missionnaire italiana Dr Vasco Antonio izy no tompokevitra tamin'ny fananganana io fikambanana io. Ny tohita ty fianaran-tsoa io tetika asa io ny taona 2024 izay nananganana ny Casa Famiglia na ny tranon'ny fianakaviana teo ambany maso fianaran-tsoa no nahitana azy izay nanomboka ny taizankizy teo amin'ny 20 isa-kilasy mandry tao. Ny fitjona 2024 no notokanana io akany io izay nitatratrany ireo fandraisana sy fanampiana ary fanabiazana ireo ankizy mirendreny teto tanàna ny fianaran-tsoa sady nizarina nianatra sy nampidirina an-tsekoly moa ireo zaza ireo mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina sy ny fianakaviany izay tsy manana ny fahafahana ny ampiditra azy ireo an-tsekoly ihany koa. Tsy ireo ihany fa teo koa ny nitaizana ireo ankizy kamboty tao amin'ny akany. Nampianarina izy ireo ny antohana ny fahasalamany, ny sakafony sy ny fiainany iray manontolo. Ireo no tanteraka dia teo ny fiara-miasa tamin'ny fitsarana ny ministeran'ny mponina ary ny teo anivon'ny komina ambonivohitra Fianaran-tsoa. Taty amin'ny taona 2024 dia tafakatra ho 570 ireo ankizy no ahena mivantana izay tao ireo nialan-daharana tamin'ny fampianarana ka no ezahana naverina indray izay nisy tamin'izy ireo ny mbola mipetraka eo anivon'ny ray aman-dreniny saingy tsy manana afahafahana ny ampianatra azy intsony akany akany no mandray an-tanana na ny fianarana na ny sakafony atao kosa indray ny akany mihitsy no miahy mivantana azy ireo ka miantoka na ny fianarany na ny fampiandranona azy ireo mihitsy. On pense aussi pas seulement aux enfants mais aussi à leur famille ce qui est possible parce que c'est pas facile là-bas chez nous à ramasser l'argent qu'il faut. Mais grâce à Dieu, on trouve toujours le minimum nécessaire pour procéder. Alors, ce qu'on a fait cette fois, avec l'aide de pas mal d'amis italiens, on a trouvé l'argent suffisant pour faire, pour réaliser le projet de donner la lumière. Ça semble un peu ambitieux, mais on donne la lumière enfin. Fianakaviana misy 20 no nitolorana ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro tamin'ny andron'ny asabotsy 2 desambra ity. Ialana izy ireo amin'ny fampiasana jiro petrol izay mety hiteraka loza sy ao amin'ny resaka ara-pahasalamana ihany koa izay tsy iza fa ireo ray aman-dreniny zaza izay beazina ao amin'ny akany ihany moa izy ireo. Tanjon'ny fikambanana moa dia mba hahatafita ireo ankizy izay beazina ao anatin'ity akany ity ary ireo malala-tanana avy any Italia no manampy arabola afany izao fikambanana izao mihodina ka manampy ireo ankizy sy fianakaviana sahirana eto an-tanàna ny Fianaran-tsoa izao. Avy fianaran-tsoa kasika dia irosy vetivety any Toliara indray kosa natanteraka ny esika tasika force Toliara nanamareny ny andro manderan-tany ho an'ny fiadianany tsy mikaritana via sida ny zoma volana Decembre lasa teo natria zany no nampafantarina ireo etsika rehetra sy ny fisoana amin'ity fahazonana ity tsy mikaritana via sida ity. Fikambanana maro no niantsehatra nanatanteraka ny etsika nankalazana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny tsy mikaretina VIH/SIDA ny zoma voalohan'ny volana Desambra lasa teo teto Toliara. Tsapa teto fa mirongatra ity tsy mikaretina ity amin'izao fotoana izao ka ilaina ny paikady hiadina amin'izany raha ny fanazavana. Ny fankalazana ny andro maneran-tany ho ny ady amin'ny sida zay no antony eto androany amin'ny fankalazana ireo ny fikambanana samihafa zay mitsehatra zay ady zay. Ny lohahevitra moa voizina tamin'ity taona ity hoe ankina amin'ny fiarahamonina ny ady amin'ny sida. Ny marina dia atao hoe mirongatra dia mirongatra ny ity aretina ity zany eto Madagasikara.
ary ao anatin'izay atsika ty amin'ny faritra tsy manefana zay zay no tsy maintsy irosoana bebe koa ary ilaina paikady ihany koa iarahana amin'reto tanora isantsokadiny ireto. Anisan'ny mpiantsehatra tamin'ity hetsika ity ry zareo avy ao amin'ny Asikavy. Izy ireo izay efa nisy fotoana nanao dépistage nocturne ka nahatsapa raha ny fanazavana fa efa nisokajin'olona rehetra no mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny. Raha ao amin'ny Sikavy zany dia tena manatona ireo olona amin'ny fiarahamonina mihitsy satria manana todera zay na mitsahana manao fitiliana arivo ireny fiarahamonina ireny. Dia zahay zany tena hoe fandray mivatana amin'ny fiarahamonina ireo. Dépistage nocturne raha nataony dia tena hita zany fa tena mitombo avokeny ny VIH-sida tuliara. Atao ny zany efa ekena fa ny pesapera misy fa ny population rehetrarehetra efa hentika an'izany aretina zany efa tsy ciblena ny pesapera fa toute personne zany dia araka izany manentana ny rehetra mba hanantona ireo toerana voatokana hanovana fitiliana na lahy na vavy na tanora na olon-dehibe fa sady efa mirongatra ity tsy mikaretina ity no tsy mifidy sokajin'olona. Miaripaka siringana amin'izao fotoana izao ny ala ao anatin'ny faritra Sofia noho ny dorotanety sy ny fandrapahana ala izay tsy nazona lalana avy amin'ny tompon'andraikitra ara-tontolo iainana ao an-toerana. Maloana izany hoentitra araka izy ireo ny amin'ny fampiarana ny sazy sy ny maro samihafa. Ndera antsika ny fanampanazavana. Manomboka zao zany zay tany jiaby madio famolana atiala indrindra amin'igny any ho anareo zay nanapaka tsy nahazo alala tsy nisy fitsiriha tsaratsara aminareo zany mandeha magnaty batagna agny amin'ny Suy miandrere zahay jusky parafahatarany timena magnato araka ny volagny teo matomba laveto mikoragna fa tsy mbola nisy nanambotsambotra ankoatran'ny misy erzalahy zay ao agny mbola hikoragna magnan'izao tadiavinareo ny vahola ataontsika akô le fapotiky magnatona ny ianareo na magnatona bifandriagna magnatona bifandriagna ny marimariny koa tsy azo atao ny mamboly amin'ny taninay ny roaroagna fahatany manomboka zeo fa fandikandalagna azy regny ary mety mahavoasazy. Ity ny vaovao tena nandrasan'ny besiny maro amin'izao alina izao dia ny trangam-piarahamonina avy any amin'ny faritany Tomasina iny trangam-piahy tao anatin'ny distrikany Fenorivo Atsinanana tapaka tanteraka ny mahalela any Klito tovolahy 17 taona nandeha namonjy ny toeram-pivoahana no ilany teo ampandrinda tokony tamin'ny roa maraina ny zoma fa 17 novambra lasa teo ary sy niverina antsony ka raha mitete no hita avy ao anatin'ny efitranony natorin'izy mivady ny anaovany fokon'olona ny fanadindera antsika ny antsipirian zay entiny Erino Razafomanina Kolo TV any Tobasinany. Ny aliny alakamisy fa 12 volana novambra ifoan'ny zoma fa 17 volana novambra no nitrangy ity tantara ity tao anaty tsy fahatsiarovan-tena tanteraka Kleto tovolahy 17 taona no nisy nanapaka ny mahalehilahy azy tao amin'ny tanàna antsoina hoe Ambalategnina fokotany Ambodisatrana commune rurale Ambanjan'ny Sahalava distrikany Fenorivo Atsinanana raha iverenana kely ny tantara nanarabady ity tovolahy ity tao amin'ny tanàna Ambalategnina io ary miray trano amin'ny rafozana izy roa mivady ny vadiny izay mitondra voka 10 volana amin'izao fotoana izao nanomboka ilay ramatoa nitondra voka nefa mitena ny amafy ny disadisa teo amin'izy mivady nisy fotoana nanontany ny vadiny ilay ramatoa ny amin'ny tsy jangajangany ety farany mandritra ny vanimpotoana iterahany sy ny fotoana voafaritry ny mpitsabo tsy ahafahan'izy roa miara-matory ka toy izao ny toen'ny resaka moalaoaly zay konto andavanandro misy olo problème fo zay anaty andavanandro afa tsy voatanisiko zany olona any anatin'ny fiainana roa zany andavanandro be problème be zah iregnany zavatra tany zako dignao za tsy miaraka amina mandrisana fitondragna voka tsy possible ko za tsy miaraka ambiavy zany ko ohatra hoe amin'ny fitondragna voka zegny tsy misy olika hela fo nany karahan'zay vignitra izy de raha miaraka miaigna akafo zay tsy de milamina zegny raha miaraka miaigna ko zay tsy milamina za tsy karatra raha satria za koa fa sembotra igny
dia tsy natadidy raha za. Taizanao le sempotra io? Tambony fandriagna. Zay le ambony fandriagna. Afa amin'ny hôpitaly za vao matsaro tegna. Afa hiala hôpitaly Fenirivo, afa nomba sérum. Manana ny aiainy manokana i Cléto manoloana ny fahavoazany. Niezaka nitadidy ny zavatra nitranga izy, fa saingy tsy misy tsarony izany. Ankoatra ilay hoe simpotra teo ambony fandriana izay natorany izy mivady. Niezaka nanamboatra saina izy, taoriany nahitany fa tapaka tanteraka ny mahalelay azy. Dia nikoako foana zako dia nikoako foana dia venahy kofiko nanentegna be ve. Dia hitako ve igny filayagna zegny tapaky. Dia voa mafy zazay zay raha lazeko. Ozy ilay eritreritrana dia tomoagna za. Tomoagna za. Satria tapaka ilay raha. Satria tsisy taranaka moa koa tapaka zegny filayagna. Dia tomoagna foana zegny midobodoboka be dia tomoagna za. No mafy zazay. Dia fianakaviagna maro te dia nampagnimpangina na courage fogna zareo fô mila fahasalamagna anahy fogna tegna ilaigna zareo. Dia nalamo fogna saignanahy. Dia milamindamo fogna za tsy dia niagny fihetsem-pona. Le fahitako ananjy tapahana igny mihitsy. Tody mihintsina mihitsy. Le fahitako ananjy igny sarotro be zegny mandiniky le fanapahana ananjy. Lasa karaha misy salasala be zegny hoe antsy sa ino le napahana ananjy. Ito dia tapaka tsisy tavela mihitsy. Tapaka erina mariny mbola misy tavela izy fa fohy hely tavela aminanjy. Nijerigna izy dia nitaovagna sondy. Ya sondy pipi. Karaha izy amizao tsy manentegna be satria mbola misy sondy moa ko agnatiny. Mbola misy sondy zegny miaraka aminanjy amizao mbola tsy nalagna zegny sondy. Dia mbola tsy nalagna sondy so dia bada fogna i raha niamaniny. Za zegny tsy possible zegny za avita hanapaka filayagna anahy satria zegny zavatra marariny zegny satria na pitihina filo regny amin'igny manihiko kofa nampifilo zegny. Zavatra marary be zay. Ne filayagna tapaka zegny tsy possible zegny za hatapaka zegny satria zegny resaka ôzatry tsy mikaiky fogna. Raha ny fijoroana vavolombelona nampitaina tamin'ny iray ny Cléto dia tany anaty ala izay tsy lavitra ny tanàna misy azy ity tovolahy ity no hitany fokon'olona mitsirara, tsy matsiaro tena no sady feno rà. Nidiany ilay rà mitete miainga avy eo tokoa na ny varavarany efitrano natorena izy mivady no narah ny fokon'olona ka izay no nahitana azy. Tamin'ny ronandregny nagnantsy le zare namantagna le rafozany zegny zara babana bizovonjare. Eo zare fitsito zare zanakanao zare. Zafy metety zafy nombra zanako zay satria avy nisy olona zegny zare talohan'ilay raha zay nafantariko zay. Ka le fokon'olo tantanàna zegny tamin'ny efitranandregny nifoazanjare dia nampilazanjare raha io. Nizaha amizay le fokon'olo zegny nikaratika zay. Le fokon'olo nikaratika zegny nahita raha zegny manomboka avy ambavitaniagna ambany trano dia andalabe jiaby tamin'ny imboany zegny raha mandry nipetrapetraka zegny. Dia kofa nagnani zegny raha io tsapany fokon'olo fa voaraha zalahy to zahagna to zay vao hita ikanjegny zegny mizaha amizay fokon'olo nikaratika tiala jiaby io. Dia tamin'ny efitranandregny za tonga tagny dia volagny fokon'olo zanakanahy tsy hita voaraha. Zay vao nizaha amizay zegny zay jiaby misy dimy tanàna mizaha anazy agnaty ala jiaby zegny farany zegny izy amin'ny valo mandregny zegny izy hita amizay izy afolotroka agnaty ala fa reraka zegny. Le atiala nahitana anazy farany zegny Andasibeo zare zeo Marinan-Jamary. Ya agnaty ala amin'ny tanin'olo zegny dia notriky te dia nibategna amizay izy navary anaty kanô dia nalefa l'hôpital Fenirivo zay. Zegny karahan'izay. Zay zegny tantara nahitana ananjy. Fa izy miala miroa andragno amizare zegny tsy haitany misy ananjy nefa zay nivolagna zanakanahy tsy hita zareo nefa karaha mpitandragno naviany. Ka kofa natao zegny le enquête le fokon'olo an-tanàgna dia nieriny tany zegny chef de village comite zegny nagnotany aiza tany nandiany. Teo zare aiza tatologno ananjy io. Ariny raha mitebitebiko reta andragno zegny raha zay. Eo zare tsy hainay zare zay navalonjare ananjy. Karakarahan'izay zegny le tantara mikasika chef de village zegny. Le chef de village le vita enquête amin'ny gendarme miaraka amin'ilay zalahy nalaka sary raha jiaby re zegny nanomboka avy tan-tanàgna zegny jusque agnaty ala zegny le tanora zegny nalaka sary fa vita agnatin'iza telefôny zay. Karakarahan'izay zegny tantarany. Manao iny fitsaboana ny an-tranon'ny fianakaviany amin'izao fotoana izao i Cléto raha tokany alatsinainy faharoapolo volana novambra teo no nivoaka ny hôpitaly. Nandritra io fotoana tao amin'ny hôpitaly io ihany koa no nahitan'ny Cléto ny ramatoavadiny farany ary tsy nisy sahana manga izy ireo hatramin'izao. Efa nisy ihany koa ny fotoana nangatahany ilay ramatoa Tsodrano tamin'ny ray aman-dreniny ilay lehilahy
mba ho teraka soamantsara ilay zaza ao am-boka nangataka fionana tamin'ilay rahamatovadiny moa izahay atry ny omaly tamin'ny alalany antsotarobi fa nanda ity farany noho ny antony tsy mbola maheo antoerana ny olon-dehibe izay tokony anotrina azy mandritra ny fotoana ifampiresahany amin'ny mpanao gazety etsakilany milofo amin'ny fitsaboana aloha ny fianakaviana na dia eo aza ny fahasahiranana maro samihafa ary manantena ny poirany marina manoloana ireo aiasy resabe mandeha tsy mbola misy dinika vita raha teo hatreto amin'ny fianakaviany ny andaniny sy ny ankilany na dia efa niantso amin'izany aza ireto manana ny marary ireto izay ny zava-misy eto Madagasikara fa itsimbatika antsika eo anatin'ny maresaka iraisam-pirenena lehilahy iray no namono mpizahantany Alemagna iray tao tamin'ny alalan'ny tsatoka antsy tao Frantsa omaly sabotsy olona roa hafa kosa no naratra vokatry ny tsatokantsy nataon'ilay tovolahy 24 taona raha fanazavana ireo tompon'andraikitra ao an-toerana efa voahelika gadra efa taona trondromaizana moa ity lehilahy ity teo alvo dia izay tompoko lasy tompoko vavy no intsika mamana ny fotoana ny fampalalama avao tamin'ity alina ity isaka natona tokantrano naka ny voantsika hatra amin'ny farany mitraka ny veloma mandrapita fa amin'ny manaraka ilay tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Vaovao. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes